Ireo vaovao nisongadina teto an-toerana zadiny ankory rapitso alakamisy no mivoaka ny gazety soa Laharana fa 20 sy 700 ao anatin'izay ahitanareo mahakasika ny akanjo mena ho an'ny Saint-Valentin fetiny mpifankatia izay ankalazaina manokana amin'ny alahady ho avy izao ato anatin'ny fanadihadiana manaraka no ahitanareo mahakasika an'izay. Dimy taona izao niarako taminao niarady fankaty fampitantana tsy nifandao nitoky ny famizahana Laharana fa 20 amin'ny gazety soa indray no ivoaka rapitso satria efa akatoko ny fetin'ny mpifankatia ny ivoan'ny gazety soa rapitso io dia iopana betsaka amin'izay fetin'ny mpifankatia izay ny gazety soa ivoaka rapitso. Raha eo amin'ny lamody ohatra izay efa fanolotra ny gazety soa antsika dia ny akanjo mena ho amin'ny Saint-Valentin izay no entin'ny gazety amintsika rapitso. Asiany lahatsoratra ihany koa ny momba an'ireo olona tsy mankasitraka amin'ny fankalazana ny Saint-Valentin. Inona ary no atao raha ohatra ianao tsy mankalaza an'izay andro izay? Vakio ny gazety dia ho fantatrao ny momba izay. Eo amin'ny resaka fahasalamana koa izandray dia hitondran'ny gazety sosokevitra anoronantsika ny momba ny fampitoniana ny fivavahana ny vavony. Ao amin'ny pejy 9 no hitondrany an'izay. Mafana ny andro, ahoana ny ejina amin'ny fofokelika, torohevitra tsara ho fantatra koa izany. Ampahafantarin'ny gazety soa amintsika fa me mahazo vahana any ivelany any ireo végétarien na ireo tsy mihinana hena. Aza donona raha dia ny rapitso maka ny anjara gazetinao soa eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Dia ny fanadihadiana iny ihany koa toko lahy sy toko vavy nentokoa manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao mankasitraka antsika rehetra tany atokantrano. Naharaka an'izany hatramin'ny farany etoana ihany koa izahay dia mbola manasa antsika hampanajana anaraka ny fandaharana atao aorianan'ny fampahalalam-baovao dia tsy inona koa ry izany fa ny resabe izay arahanao isaky ny alarobia.